avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmo Andes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmo Andes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Mampandroso ny firenena ve ny findramam-bola avy any ivelany raha ny eto amintsika manokana no resahana. I Madagasikara izay isan'ny firenena mbola miankin-doha betsaka amin'ny fanampiana avy any ivelany. Mitombo ny fahasahiranandroaponina ao amin'ny komuna Talata Volonondry izay voakasiky ny tetikasa lalambe mikodana Antananarivo Toamasina amin'izao fotoana izao. Kandida be ny tanàna manana viana sy vonina ampandroso ny kandida atolotra ny malagasy miara-miainga ao amin'ny komuna Antoby Est distrika ny Miarinarivo. Saroam-pitandro ny filaminan'ireo tambazotra mpamakitrano ao Iosy Dampitanàna, fikambanana gardien izy ireo ka isan'ny lasibatra amin'ny fanafihana ataon'izy ireo ny toerana ambenany. Andrasana treto ny fanambarana ataon'ny filoha Israeliana raha naiky ny fifanarahana ampitsarana ny ady amin'ny vondrona Hezbollah mandritra ny 90 andro. Israel izay tsy tokony hahita fialan-tsinitsony andavana ny fifanarahana. Ny antsiprian'izay. Fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fiarahana amin'ny tiala ity mampandroso ny firenena ve ny findramam-bola avy any ivelany raha ny eto amintsika manokana no jerena amin'izao fotoana izao. I Madagasikara izay isan'ny firenena mbola miankin-doha betsaka amin'ny fanampiana avy any ivelany ka eto Andriatsilavo. Nanomboka omaly ary nitoy androany ny fanisy ny fandanian'ny solombavambahoaka ireo volavolan-dalàna fankatoavana findramam-bola amin'ireo tetikasa samihafa eto amintsika. Anatsarana ny angovo, ny fambolena sy ny fiompiana, ny rano, ny tohadrano amin'ny famokarana, ny lalana, masomboly sy zezika sy ireo fampiofanana isan-karazany. Ny fanontaniana apetraky ny maro manoloan'izany dia ny hoe mampandroso ny firenena ve ny findramam-bola avy any ivelany raha ny eto Madagasikara manokana no resahana. Samy manana ny heviny sy ny fomba fijery ny manoloan'izany ny olo-pirenena tsirairay avy. Ny zava-misy aloha eto na eo aza ireny karazana famatsiana sy findramam-bola ireny efa tsy matoky loatra intsony ary mailo amintsika ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Manara-maso fatratra izy ireo any ka tsy tena mamoaka ampolongam-bola lehibe fa ireo potipotiny sy famatsim-bola ho an'ny lafiny mahaolona no tena mandeha. Izany hoe tsy atokisana intsony amin'ny fametrahana fanjakana tsara tantana ny mpitondra. Anjakany kolikoly, ratsy toerana amin'ny resaka fanajana ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra. Porofon'izany, napetraka ny fifanarahana tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ny volana Aogositra lasa teo, ka nilazana fa ahina ny teti-bola iasan'ny fanjakana, ampiakarina ny vidin'ny jiro sy ny rano, ampiakarina ihany koa ny vidin'ny solika, indrindra ny gazoal sy ny petrol. Efa nanao fanambarana ihany koa ny banky foibeny Madagasikara fa tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana ary miena ny fanondranana vokatra, kanefa miakatra ny fanafaranentana avy any ivelany. Noho izany, tsy maintsy nandray fepetra na mpiakatra ny tanjana-bola laina amin'ny findramam-bola ny banky foibeny Madagasikara. Ny azo antoka, raha tsy misy ny fahaiza-mitantana, ny vinam-pampandrosoana sy ny politika mazava, tsy hisy vokany ho an'ny firenena ireny findramam-bola isan-karazany avy any ivelany ireny. Azo antoka ihany koa fa vao maika ampitombo ny fahasahiranana sy ny fahantrany vahoaka malagasy, satria vao maika ampiakatra ny vidim-piainana eto amintsika ireo fepetra no takiany mpamatsy vola ireo. Ny karama nefa tsy mitombo nandritry ny taona maro, miena hatrany ny sandany ariary, maro ny tsy anasa sy ny maro hafa. Tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny tena antony irosona amin'ireny karazana findramam-bola ireny.
Miroso amin'ny fitokonana fanairana amin'izao fotoana ny Confédération des corps à vocation administrative izay ivondronan'ireo corps lehibe miisa 3 ankehitriny. Antony raha ny fantatra ny fitakin'izy ireo ny jerena ny ampahany amin'ireo lalàna mivy azy ireo izay efa ilozany toetrandro sy tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Nanomboka omaly androany ary mitohy ny andro ny rahabitso. Ny fanatanteran'ireo corps miisa 3 izay mivondrona ao anatin'ny Confédération des corps à vocation administrative ahitana ny attaché d'administration, ny adjoint d'administration ary ny assistant d'administration ny fitokonana izay ataon'izy ireo. Hofanerana ny mpitondra fanjakana mahakasika ny tokony hijerevana manokana ny rafitra sy ny fitsipika izay mify azy ireo izay efa nilaza ny toetrandro sy tsy mifanaraka intsony amin'ny toe-java-misy eto amintsika ankehitriny ka isandreny ny vola raisiny sy ny asa izay ataony. Ireto farany izay nanamafy fa marary ny lafi ny fitantanana raha-mpanjakana eto amintsika ankehitriny ary tsy mifanaraka amin'ny asa tokony antsoroana ihany koa ny fandraisana mpiasa-mpanjakana ataony ny mpitondra. Maro loatra le olona izay manao ny asanay satria le texte amin'ny regiranay efa tany aloha be tany dia tsisy nanova. Nisy ihany ny teo aloha teo nanova fa tsy tafiditra intsony izay ary amin'izao fotoana izao dia ny asanay tsy tafiditra anaty texte intsony dia namboarinay ny texte efa ifanaraka amin'izay. Ao anatin'izay koa mijaly izahay satria simba le administration izahay teo noho ny recrutement bidon, recrutement mandeha any tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony iainan'ny administration. Dia lasa nanova texte izahay. Misy koa moa zany ny anankiray izay olana goavana eto efa lasa efa ela tompoko ny fanjanahantany dia texte anay mbola miteny ihany hoe grade frantsay no entanay dia novanay koa zany texte zany. Izay texte anankitelo izay nangatanay fanovana nomboka tamin'ny 2019 hatramin'izao tsy nivaly. Efa nandalo antanatohatra maro samihafa ireto antotan-taratasy mifehy ny fomba amam-panao sy ny fitsipika ho an'ny Confédération des corps à vocation administrative ireto efa tsy nisy toy ny mandraka androany. Service minimum ihany ho tanteran'izy ireo amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Dia tonga ny fotoana izay anaovanay hetsika fanairana. Dia ny hetsika fanairanay aloha raha ny lalàna jerena dia 3 andro. Izay daholo koa ny voalazan'ny texte rehetrarehetra. Izahay nefa misehatra amin'ny toerana maro dia io 3 andro tompoko dia mizara toy izao. Ny aty amin'ny central izy io dia en général izy io zany ny aty 3 andro latsinainy talaroby. Ny any amin'ny territorial any izy io dia mizara araka an'izay zava-misy ihany satria ny ankizy ihany dia misy ny miasa sabotsy, misy ny miasa lahady, misy ny miasa zoma. Dia nampidirina ao anaty ilay 3 andro tsesan'ny zareo anaovan'izareo service minimum ilay 3 andro administration no entana. Ny administration dia izao ny voalazan'ny administration raha ny administration izay no migrevy satria efa grevy moako izay teneninao izay dia nidikan'izay ny fanjakana mihitsy nefa tsy crédible na afatra ihany assemblée générale no anapaka an'izany fa tsy izaho miteny izao. Mahatratra 427 sy 3 arivo ireo mpiasa izay mivondrona ao anatin'ny Confédération des corps à vocation administrative manerana ny nosy amin'izao fotoana izao izay miasa eo anivon'ny ministera sy ny andrim-panjakana isan-tokony. Tsy azo ekena ihany koa ho ireto farany ny fanaovana raha-matahory atao amin'ireo mpiasa izay mitaka ny zoany. Raha tsoka ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fa 30, farika amin'ny 30 ary faharoa amin'ny 30 izay manamafy fa mananjo aneo hevitra sy anao hetsika ara-tsindikaly ny fikambanana sindikaly rehetra rehefa mahafeno ny fepetra mifandraika amin'izany. Mitombo ny fahasahiranan'ireo mponina ao amin'ny commune Talata Volonondry izay voakasika ny tetikasa lalambe migodana Antananarivo Toamasina amin'izao fotoana izao. Raha tsy mbola vita ny fanorenan'ireo tanimbary voatotra izao indray notapahan'ireo hazo izay miantoka ny fandrahoan'ireo mponina ary tsy azo alaina izany raha tsy sasahana amin'ireo tompon'andraikitra raha ny fitarainana voaraita amin'ity androan'ity. Onona saina. Le izy zany rehefa nitrongo tamin'ny sisina lalana izy zany le bille dia mifarombaka ny olona nitaona an'le kitay. Dia rehefa nitaona an'le kitay ny olona dia tamin'izany misy miteny zany fa hoe tsy azonareo alaina ny kitay. Izany hoe ohatran'ny nenay zany tsy nikapa hazo izahay fa le vody hazo tamin'le avy nitrokisin'le bille no nalainay. Ny hazo dia efa hoe hotapahana nefa ny tokony ezaka mba samy hoe amboly hazo zany. Iaran'ny raha-matahora sy ny fanaparam-pahefana ireo mponina manodidina ny tetikasa lalambe mikodana Antananarivo Toamasina. Eo ny tanimbary voatototra izay tsy mbola nisy fanonerana mandrakandroany. Izao indray ny hazo izay miantoka ny fandrahoana ny sakafon'ny mponina no voasembatsembana sy ararotiny. Raha ny zava-nisy ny sabotsy teo no nafantatra ny mponina teto amin'ny fokotany Ambodiala sy ny fokotany manodidina anatin'ny commune Talatany Volonondry fa isy ny fanapahana ireo hazo tafiditra anatin'ny faritra anaovana ny lalambe mikodana. Nirotra ny mponina hatry ny omaly naka ireo hazo tapaka ary naka izany hatramin'ny fakany mba ho ataina.
tonga nefa ireo mpiasa sy manam-pahefana sasany nanarareo dra azy ireo. Sasany ty azo ty ataon'izao ty dia miverina teo misy hoe tsy maninona fa aloha ho telona indray ozy dia indray nefa izy manao hoe io raha vao miala zay raha pitsika olona hafa indray io tsisy anareo trony io fitediavam-bola ho akany vola ingeny ny heviny aminay hoe sasany ty ozy izy telona ozy izy. Tsy manam-bola zany dia mitondra camion dia mivoaka ihany ny hazo na gendarme raha zany ohatran'izay dia hazo vavety be azera reny dia tonga dia mameno camion manana camion dia tonga dia lasa dia mivoaka daholo ny hazo fa raha madinika mitsipitsipy ohatran'izao zany dia tsy maintsy isasana amindry zareo. Misy ny tenenina fa misy olona tsy tenenina zany na mikapa raha misy mikapa misy ao ananinao zany zao dia nitendry zareo hoe asanay ty dia ireo tsy afaka teneninay fa mbola an'le monsieur le maire ireo mikapa ao ireo. Hazo efa anarivonisa izay no tapaka raha ho an'ny commune Talatany Volonondry tao anatin'izay fotoana nanombohany tetikasa izay. Ankoatriny an'ny fanjakana, maro ireo hazo no an'olon-tsotra sy ana orinasa tsy miankina. Maro tamin'ireo tompon'ny hazo no voahitsakitsaka ihany koa ny zony, tsy nampandrenesina mialoha, tsy nisy nidinika momba ny fanonirana, fa avy hatrany dia nirosona ny asa, fanapahana ny hazo sy ny fanotofana ny tany. Raha ny nambaran'ireo mponina hatrany, tsy mazava ny lalana izoran'ity lalambe mikodana ity fa miovaova saika ho isan-kerinandro. Misy ireo voalaza fa andalovan'ny tetikasa no tsy andalovan'ny ray. Ao ireo tsy nanam-po no lasa tafiditra anatin'ny tetikasa indray ny tanimboly, tanimbary na ihany koa ny tany misy ny hazo. Tsy misy ihany koa ny tableau famantarana ny amin'ny hoe aiza mankaiza manomboka oviana sy mandra-pahoviana. Iza no manao n'inona amin'ity tetikasa lehibe tanterahana ity fa toa tonga amin'ilay fitenin'ny tanora hoe eo mahita azy. Tranga izay manamafy ny tsy fisian'ny famatoran'ireo nampandraiketina ny tetikasa nanomboka tamin'ny fisafidianana ny orinasa, ny tsy fisian'ny fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana araka ny tokony ho izy ka mahatonga izao orana samihafa mahazo ny mponina izao. Kandida be ny tanàna manana viana sy tena mpandroso ny commune no atolotra sy tohanany antoko malagasy miara-miainga. Ho ny filoha nasionaly ny antoko nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny kandida be ny tanàna ao amin'ny commune Antoby Est district amin'ny Antananarivo androany. Efa nanampy ny commune hatramin'izay ny antoko ary mbola hanampy hatrany. Ankoatr'izay tsy marina ny filazana fa tsy misy fampandrosoana ao amina commune iray raha tsy kandida mpanjakana no lany mandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho avy izao. Nialarana Efson. Tao anatin'ny taona maro, sy ireo fampitondra ny fanisy teo amin'ny commune Antoby Est, tsy nisy fampandrosoana hita tao amin'ny commune hoy ireo mponina any Antoedrano. Commune iray isan'ny manana ny maizy azy sy ny mampiavaka azy manokana ny ao amin'ny commune Antoby Est, ao amin'ny district ny Antananarivo. Ny vokabary no fotom-piveloman'ny mponina any amin'ny faritra iny noho izy manana velarana tanimbary midadasika sy tanety, ary efa maro ihany koa ireo mponina any Antoerana no manao ny vary antanety. Fokontany miisa 12 no mandrafitra ity commune ity. Teo aloha tsy mbola commune maleo tena isha Antoby Est fa mbola tao anatiny isha commune Manazary. Ny taona 1970 no nanolotra tolo-dalàna anisy olombavambahoaka voafidy tamin'izany amin'ny anaovana commune maleo tena anisha Antoby Est. Ka ny fifidianana be ny tanàna taoriny ny taona 1970 no nanana be ny tanàna sy lasa commune mitokana ny tao Antoby Est. Efa maro ireo fampitantana sy be ny tanàna ny fandimpy saingy tsy nisy fampandrosoana ny commune akavelotaraina manoloana izany ireo mponina any Antoerana. Ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny tohadrano anatsara ny vokatra sy ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa toy ny sekoly sy ny maro hafa. Zavatra mampahory anay aty izany izao dia mifahavakiny raha mivaky tsisy fanetsiketsehana mihitsy be ny tanàna tonga eo fa mijaly amin'ny rano vokatra miena andro aman'alina lalana tsy misy ny ankizy zara raha miditra an-tsekoly dia mba mila olona mba manana mihitsy izany mba hanavitra anay satria tena enjana mahazo anay fa na vokatra aza dia ireo mpanan-karena izay tonga aty dia zara raha mividy vokatra. Mpianatra aza dia zara raha mianatra satria ampahafolo ny vary angamba no mba raisinay fa ny ampahatsivon'izay dia maty ao anaty fasika ao daholo amin'ny fahavakisany rano dia na dia mibarazy anetsahanay aza dia tsy misy. Fa raha norana no andrasana isanandro dia rehefa tsy misy ny orana dia mijanona. Zao fa tena mahazo anay zany atao amin'ny fokontany Antoby andrefana dia mifatapahany lalana. Tapaka tsy azo izorana mahitsiny ao rehefa avy ny orana fa varatra ny andro. Tobila tsy afaka. Vokatra nefa miakatra
tsy misy mamoaka makany miakatra any ambony le izy vidim-piainana mafy ary tena sarotra asian'le lalana tapaka mpianatra tsy mianatra mpampianatra tsy afaka miapitako satria miapita eo amin'le lalana dia tena mivokatra tototro mifasika daholo zany ny tambary rehetra dia tsy miakatra mihitsy le vokatra satria fiano rano dia tototro mifasika le vokatra. Tsy nahitana vokany ireo mpitondra teo aloha izay nifandimpy tamin'ny fitantanana ny commune. Mila olom-baovao fa manana viana fampandrosoana hitantanana ny commune ny vahoaka any an-toerana raha ny fangatahana izy ireo. Tsy mbola hafahita samba ny siavonisy vehivavy nirotsaka kandida ben'ny tanàna atao amin'nisy commune Antobiesta raha ny fanazavana ary nirotsaka tamin'nisy alalany nisy antoko malagasy miaramiainga io kandida ben'ny tanàna laharana fahatelo ao amin'ny commune io. Kandida samy mijoro ary hitondra fampandrosoana ao amin'ny commune. Manana viana fampandrosoana asisy fanampiana ireo tanora sy ireo olona efa misotro ronono ao amin'nisy commune Iadidiny. Zany dia matombo rotsaka ofidio zay ny avy ny zanakareo dia manana viana zay hoentina mpandrosoana ny commune malala antsika ity. Ka ao anatin'izany dia ny viana zay tiana ho tanterahana dia mba ho commune tsara tantana mandry fahalemana ary toe-karena milamina sy fiarahamonina mirindra ary toe-karena matanjaka. Izany viana zany no entina erahantsika eto anivon'ny commune ho tanterahana. Ao anatin'izany viana zany dia maro ny zany tetikasa zay tokony zay hoentintsika ho ampandrosoana an'izany satria dia ao anatin'izay hoe commune tsara tantana zay dia ho ataontsika ho tsara tantana tokoa ny eo anivon'ny commune misy antsika dia ho ataontsika petadrindrina zavatra rehetra na vola avoaka na vola miditra na ny anina rehetrarehetra ao anivon'ny commune ary ny fampandrosoana tiana tongavana indrindra fa hitantsika tsara ny fotodrafitrasa zay hita hoe ny emotra satria dia tsapantsika tsara fa rehefa miala any amin'ny sekoly tsara tarehy ireo zanakitsika any ambanivohitra avy manala CP dia hitantsika fa rehefa tonga ety amin'ny sekoly zay ataontsika hoe CEG dia hita fa dia lasa ny emotra ihany fahaizany satria niova ilay sekoly ny anarany. Isany nanolotra kandida ben'ny tanàna tamin'ny commune maro eto Madagasikara ny antoko malagasy miaramiainga saingy hanotsongaina manokana ireo izay toanana. Antony ireo kandida tena manana viana fampandrosoana ny commune no natolotry ny antoko mba isiany fampandrosoana azo tsapain-tanana. Tonga tany Antoerana nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny kandida natolotra anisy Front National ny antoko malagasy miaramiainga androany. Miaramiainga aminy tsy hoe kandidata ambanivohitra kory izy dia tsy mendrika hatrehan'ny Front National fa matoa izy ny safidiana tatia dia tenerana teo anivon'ny antoko tenerana tamintsika menakambana tatia tenerana tamin'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra dia tonga izay manamafy an'izay tenerana zay satria ny feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra ary feonareo no enonay ary feonareo no tanterahanay zay ilay atao hoe malagasy miaramiainga misaotra azy tamin'ny fandavan-tenany sy ny fahavononany satria be da be ny olona no menomenina fotsiny milaza tsy mety zao kanefa ny ety samandray andraikitra fa izy sanjorona andray andraikitra dia tehaka be madame dety aloha zava-dehibe ny zavatra toy izao betsaka misy district firme eto Antananarivo monsieur le député Ravelonjaka 700 na misy olona tonga nanolo tena daholo anao kandida ny malagasy miaramiainga tsy manan'olona akory ny antoko fa ny safidy zay tao amin'ny antoko eran'ny Madagasikara ny hoe zay tena olona vonina manana viana mahay fanaraka amin'ny fiarahamonina zay anatolotritsika dia ny namana hafa mba miezaka mafy aloha mba manao fihetsika mateotia manao fomba fisainana miabo amin'ny fampandrosoana dia apitsika indray izy amin'ny manaraka dia zay mahatonga ny hoe safidy manokana ireo commune maromaro taty amin'ny district Antananarivo fa tsy hoe sanatria akory tsy manan'olona ny antoko satria tsy marina ny filazana afa tsy misy fampandrosoana eo amin'ny commune raha tsy nisy kandida-mpanjakana no lany. Efa nandritra ny taona maro no nanampy sy nanohana ny teo amin'nisy commune Antobiesta ny antoko malagasy miaramiainga ary mbola itoy izany fanampiana izany raha ny fanazavana hatrany. Ny programan'asa zay ataony atolotry ny kandida zay ben'ny tanàna
amin'ny malagasy miaramiainga rehetra atao anatin'ity distrika amin'ny Arinarivo ity dia arahana fampidinika satria ny kolontsaina zay napetraka dia ny hoe ny zavatra ho vita ihany ny resahana tsika tsy hanao kobakambava fa zavatra ho vita zay ny resahantsika satria ny teny voaka ny teny atao dia mamatotra zay io ary ataontsika tsara izy isan'ny atao hoe tsara indrindra zao manko ny zavatra nataontsika teto rehefa miaraka amintsika tsika tsy hany fanjakana zany misy milaza manko oro matetika rehefa manao propagande hoe raha tsy miaraka amin'ny fanjakana ony dia tsy mahavita zavatra dia fa mandeha ohatrao dia antaniko le olona hoe inona daholo moa nataon'le fanjakana satria tamin'ny niaraka teto zahay dia nataontsika teto amin'ny Tobest ty ny EPP na Tobest niarahana tamin'ny fity ny hôpitaly na Tobest niarahana tamin'ny fity nampintsika koa ny hôpitaly niarahana tamin'ny MDF ary natao antsena zay Andriamatoa Ajanenanarivelo ministra tamin'izany fotoana zany. Ankoatra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny kandida sy ny fifandraisam-pitenenana samihafa, nisy ihany koa fa ny diaby nataon'ny Front National ny antoko malagasy miaramiainga sy ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny antoko niaraka tamin'ireo hampiarady taminy atao antapy-tanàna ny commune Antobiest. dia izay ny koa ny hoentsika amin'ny sendro vetivety ao anaty toka fohy aza misaraka aminay ary. tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara miverina ny hatsarany ary vao maika amin'ny pikery Elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena loko mangirana sady mateza mahazaka ny fiovan'ny toetrandro Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manoriny mamoriny tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamoriny maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi.
Atao amin'izay na kobaina flash. Sara be mitsiro sady mampatanjaka. Wow, sady koa na kobaina flash. Mampatsiro sainy. Kobaina flash notovonan-tsoa misy vitamine 5 sira mineraly mifosa iray 5 g. Vita ionio vokatra vavao nutrisance. Kobaina flash. Vite miam. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Sotreriny zavadrehetra miaraka amin'ny Canal+ sy Orange Money. Manomboka androany aloavy amin'ny alalan'ny Orange Money ny réabonnement Canal+ nao. Skafy ny application Orange Money, avy eo Canal+, efa azonao atao koa ny manao réabonnement automatique miaraka amin'ny mandeha ho azy. Tsindry fotsiny ny oui, avy eo validé. Tsy mila misahirana intsony e, nefa maimaimpoana ny tolotra mandeha ho azy. Sady bonus 10 000 ariary be zao no azonao amin'ny fidiranao voalohany a. Kaza tara azy fa manam-petra ny tolotra. Ararao tiangana midira amin'ny application Orange Money. Orange, eo anilanao. Mila fanovana ho an'ny fizakantena faritra sy fampivoarana ny commune. Sasy vonina norona pito tsara kokoa anao ny candidat atolotry malagasy miara-miainga. Ny 20 Desambra ho avy zao atoloro olombanina safidinao. Fidio be ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miainga manerana Madagasikara. Isika sa isika miasa. Zao efa niasa saotra zareo tsy manao mandoka anazy zany fa ataony izy dia miasa dia izay ny olona dia davinay zany ilay olona ataony dia mba mijery anay aty ambany tanàna. Fa ny azy zany tonga dia arahana azy isa hoe misongadina zany le zavatsy hoe io ny asa dia tonga dia efa miasa daholo ny olona. Dia ny sasa moa zany zao efa nisy tena nisaotsaotra anazy satria tsisy havitany popy mihitsy raha ny olona nanao propagande raha tsy izy ireo zany zao tsisy havitany. Tsy vita tsara ohatr'izao io fatsakana io zany raha tsy tahina Razafinjoelina no nirotsaka tsehatra nanao ny fatsakana io. Olona tsotra ary olona tena azo itokisana satria raha vao jerena fotsiny amin'ny fihetsin'ny olona zany dia fantatra ny olona tokony havita ny asany zany hoe be ny tanàna zany. Asa fa tsy rendrarendra.
Mamena ny arabatrany tombo kilasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity. Isan'ny taratsika izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fitsangana ny ivitoerany fahamarinana eny Sonirana izay tarihan'ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina. Ivitoerany izay natao andraisana ireo fitoroana samihafa mikasika ny olam-bahoaka sy ny mararim-ponina amin'izao fotoan'izao. Christian Dimby. Mijoro amin'ny fomba ofisialy ny iviteran'ny fahamarinana eny Sonirana izay andraisana ireo fitarainana maro samihafa avy amin'ny tsirairay araka ny fampahafantarana nataon'ireo mpikambana miara-dalana amin'ny kandida ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina teny ampasamadinika androany. Mivelatra ho an'ny rehetra ny iviterana ary maimaimpoana ny fandraisana ireo fitoroana sy fitarainana maro samihafa na ara-tsosialy izany na ara-politika. Antony isin'ny biraon'ny fahamarinana dia iantsona ireo olona rehetra izay matahotra na voan-tsindry azo lena any ambadika rehetrarehetra any hitatitra sy hitondra ireo tsindry azo lena mahazo aminy. Anisan'izany manana zo isika rehetrarehetra hitoroka ny jirama ohatra amin'ny resaka fahatapahan'ny jiro sy rano dia anampy hitarika amin'ny fitondrana zany eo anivon'ny fitondrana mahefa zany hoe ny fitsarana ny mpahilalana rehetrarehetra ny institution momba ny lalàna ny Tahina Razafinjoelina sy ny Titandrazana. Natao iarovana ny vahoaka manoloana ny tsirariny, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kolokolo ny iviteran'ny fahamarinana araka ny nambaran'ireo mpikambana ao anatin'ity iviteran'ny ity hatrany. Dia izany ihany koa zany ireo victime izay tsy fanarahan-dalàna, ireo victime izay tratran'ny kolokolo miafinafina ny rehetrarehetra dia misokatra ho antsika rehetrarehetra tompoko manao antsoavo izahay ao amin'ny mpikambana ao amin'ny Tahina Razafinjoelina ao amin'ny biraon'ny fahamarinana mba ho tonga eny Sonirana isika hitatitra anambara izara satria raha miafina ny ambadiky ny rindrina sy ny efitrano anareo dia tsy hisy afantatra mihitsiny, tsy hisy izara mihitsiny ary tsy hisy mihitsiny tompona andraikitra izay mila mandray andraikitra ahafahana manenjika ireny sy miaro ny zonareo momba ireny. Ivondrona n'ireo mpahay-lalàna faraisa-mompirenena manampahaizana amin'ny siansa politika sy karazana olona maro ny iviteran'ny fahamarinana. Izy ireo izay ary hijoro fampanjakana ny marina, fampanaran-dalàna sy ny iarovana ny vahoaka amin'ny tsindry azo lena izay mahazo ireo malagasy mpiray tanindrazana. Zava-dehibe ny fampiarana ny tendreny atao fiteny ofisialy entina ampianarana hoy ny teo anivon'ny UNESCO. Mora kokoa ny andraisan'ireo mpianatra ny fanabeazana amin'izay fampiasana ny tendreny izay no tanterana androany araka izany ny atrikasa mikasika ny fanatsarana ny rafitry ny fanabeazana eto amintsika izay no karakarainy ny UNESCO by fitiny kolona. Zava-dehibe ny tokony irotsona amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Isany amin'izany ny rafitra misy amin'ny setry ny fanabeazana eto an-toerana raha nambarany UNESCO by. Tolo-kevitra antolon'izy ireo manoloana izany ny fanovana ny teny ofisialy entina ampianarana eto Madagasikara. Mora kokoa ny fandraisan'ireo ankizy ny fampianarana amin'ny tendreny indra ny fanazavana. Alors, il y a plusieurs défis. Mbola maro ireo zavatra tokony atao raha hanome ohatra akaiky za mikasika ny fiteny nolazaina teo. Mila lanjalanjaina tsara ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Raha ny vokatry ny fanadihadiana izay natao hatramin'izay dia ny hoe mahay aingana kokoa ireo ankizy raha toka mampiasa ireo teny ampiasaina amin'ny fianarana. Matetika izany dia ny teny indreniny izay ny paikady tsara indrindra. Tsy izahay no manapa-kevitra amin'izany ary tsy izahay ihany koa no mametraka izany fa manome tolo-kevitra fotsiny izahay. Ary tolo-kevitra tena mety indrindra no atolotra amin'izany. Nous on propose ce qui montre l'évidence et expérience dans plusieurs d'autres pays. Anomboka any amin'ireo ambaratonga fototra no jerena manokana anatanterana izany raha ny fanazavana. Io ihany koa ny fijerena manokana ireo fitaovana izay ampiasain'ny mpianatra isaky ny distrika raha mifanaraka amin'ny tetikasa sy ny zava-misy. Zava-dehibe izany ahafahana fampianarana mandray anjara feno amin'ny toe-karena malagasy. Donc les enseignants aussi vont être formés à dia mila ampiofanana ihany koa ireo mpampianatra. Fampiofanana izay mifanaraka amin'ny rafitra apetraka. Izany dia ho taratry ny filan'ireo malagasy. Tanjona amin'izany
ary antenainay fa andray anjara amin'ny fampandrosoana maritra ny fampianarana eto Madagasikara indrindra ny lafin'ny toe-karena izay ahafahan'ireo tanora mahita asa mora foana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena avec les compétences que le pays a besoin. Notontosaina androany atrikasa izay notanterahany teo anivon-drafitry ny UNESCO izay mijery manokana ny kalitaon'ny fampianarana na ny UNESCO B. Tanjona manoloana izay ny anolorana hevitra ahafana manatsara ny rafitry ny fampianarana eto Madagasikara. Ifantoka amin'ny fikarakarana ny hetsika goavana sommet de la TICAD ny herinandro ny toe-karena a Yemaja na ny association économique Madagascar-Japon amin'ity andiany hafatelo ity. Kiondalina lehibe amin'ny afampiroborobona ny toe-karena malagasy ora ny fanazavana amin'ny alalan'ny afamadihana ny fikambanana a Yemaja ho chambre mixte. Hilary Nasolinaina no mitaritra ny antsiprian'izay. Ifantoka amin'ny fikarakarana ny hetsika goavana sommet de la TICAD na ny sommet Tokyo International Conference on African Development ny herinandro ny toe-karena a Yemaja na ny association économique Madagascar-Japonais andiany fahatelo amin'ny ity. Vaindohan-drarahan'ireo mpikambana ihany koa na ho an'ny malagasy izany na ho an'ny Japonais ao anatin'izay ny famadihana ny fikambanana ho antenimera ny varitra amin'izay na chambre de commerce mixte araka ny nambara ny filohany a Yemaja androany. Ny tanjonay amin'ity sommet économique ity dia ny fikarakarana ny sommet de la TICAD zany. Amin'izao ny zavatra tena hotatarina ny teneniko teo dia misy ezaka hoe no déclaration officielle zany ny hoe tratra ny tanjona mamadika ny association lasa chambre mixte any Japon. Zay zany zava-dehibe fa ny ao anatrehan'izay zany manolo tanana koa zany zay amin'ny secteur privé malagasy rehetra fa tsy ny association a Yemaja ihany mba anomana zany ny fandraisantsika anjara mavitika any amin'ny sommet de la TICAD io. Anampy Madagasikara amin'ny fanatsarana sy fampiroboroboana ny toe-karena tahaka ny fanondranana sy ny fanafarana entana ny fandraisana anjara amin'ny fionana ny tampony ho totosaina ny Tokyo io raha ny fanazavana. Nous voulons tous les deux pays et souhaiteraient devenir plus florissants. Mitovy ny tanjony Madagasikara sy Japon amin'ny fitatiavana ny fampiroboroboana ny toe-karena. I Japon dia firenena isan'ny mivelona sy mivelatra amin'ny fanondranana noho izay mamokatra entana maro samihafa. Ka i Madagasikara dia isan'ny afaka miara-miasa tsara ao anatin'izany. Antony ny arahana mitady hevitra amin'ny fanatotosana izany sy ahafahan'ny rotota samin'ny mampandroso ny toe-karena. Puissance économique en coopérant avec le Japon. Tsy izay ihany, araka nefa natao hatr'izay ampiroborobo ny fandraharana sy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Japon ity semaine de la Yemaja andiany fahatelo ity. Manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity ality dia tsy iza fandrematora Son Pascal serasera eo anivon'ny fédération malagasy ho an'ny taranja basketball eto Madagasikara miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Anomboka ny zoma ho avy zao ny Coupe d'Afrique 3 contre 3 eo amin'ny taranja basketball manahoana sy manahoana ny tsara ho fantatra makasika an'ity fananan'ity Pascal. Miaraba iva ary miaraba ny isan-tokantrano ihany koa manjohy ny fahitalavitra Cool TV amin'ity arivo ity. Apetrano ny fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny taranja basketball lalovin'olona telo Madagasikara sambany no mandray an'izany fifaninanana afrikanina lehibe izany sika Coupe d'Afrique basketball 3 contre 3 izay andraisan'ny ekipa pirenena malagasy na ansokajy lehilahy na ansokajy vehivavy manomboka ny faha-20 ny volana novambra zao ary maharitra telo andro mifarina ny alahady 2 desambra. Manahoana sy manahoana ny makasika andro mpandray anjara aiza ho aiza efa tonga eto ve zao ireo ekipa ifanandrina sy ifaninana amin'ny ekipa malagasy ao anatin'izay. Mahatratra ekipa firenena 12 no ifaninana ho an'ny sokajy lehilahy ary firenena 9 kosa ho an'ny sokajy vehivavy. Ny vaovao farany zao ny ekipa ny Mauritania dia efa tonga ny vato efa nitsenainy ny ekipa ny fédération teo reo olon-dehibe eo anivon'ny fédération africaine ny basketball ny filohan'ny FIBA Afrika manokana dia anisan'ny efa ho avy tokoa nandro any ariva no tokony ho avy. Zay rehetrarehetra zay milaza fa hetsika goavana zany hoe fidinany amboaran'ny Afrika zany tahaka ny fidirany amboara Afrika rehetra amin'ny taranja basketball
ny ekipampirenenantsika manokana ny ankoay efa nandritra ny ray volana sy 3 herinandro teo no nanao fanomanantena zay ao anaty fahavononana tanteraka kehitriny hiatrika an'izany FIBA 3-3 Africa Cup zany. Manahoana ary ny fandaminana mandritra andro 3 andro reo Pascal, manahoana ihany koa ny fanetanana farany ho an'ireo mpankafy ny taranja basketball moa zany ho avy mavitrika anohana ny ekipa malagasy ao anatin'izay. Sa indrindra iva itsika mpijery sy mpanohana no etaniny tanitsika ho avy maro anohana ny ekipampirenentsika ankoay lasy vavy satria apatsahivina fa izay tompondaka amin'io fiadinany amboariny Afrika io dia hiatrika indray ny fiadinany amboary eran-tany amin'ny herintaona. Madagasikara efa niatrika an'izany Coupe du Monde zany tamin'ny taona lasa satria tsika efa tompondaka ny Afrika ny taona 2024 amin'ity 2024 ity eto toerana dia antenaina fa azo vokatra tsara ny ankoay satria ho avy maro tsika rehetra anotrona amin'izany etsika izany. Vidim-pidirana manahoana? 10,000 ariary ny tsara mpidirana mandritra an'izay 3 andro zay mitovy foana 10,000 ariary hatrany koa dia miantso antsika mpankafy basket toaniny ankoay. Ankasitrany ianao Pascal Rasson tao anatin'izay fanazavana mikasika ny fifaninanana izay ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasinjay. Fanampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanovana ny Telma ho lasa IAS. Nitambatra oray ny anaran'ireo orinasa samy sehatra amin'ny fifandraisan-davitra eo amin'ny vondrona Action manerana ny Afrika tanjona trano ny fanazavana ny hanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa fitianokoloana. Miova ho IAS avokoa ny anaran'ireo orinasa misehatra amin'ny fifandraisan-davitra eo amin'ny vondrona Action manerana ny Afrika. Misy 10 ireo firenena aty Afrika ireo misehatra amin'izay fifandraisan-davitra izay eo anevony Action Telecom. Ny any Togo, Sénégal, Tanzanie, Comores sy ny eto Madagasikara izay niantombohan'ny orinasa Telma tamin'ny taona 2004. Ankehitriny ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa malagasy niova IAS ny orinasa. Aujourd'hui on franchit une nouvelle étape. Lehibe ny dingana izay natao androany hanandratra avy ny sainam-pirenena malagasy aty Afrika ity dingana ity. Orinasa malagasy voalohany mivoatra indrindra aty Afrika ny IAS. Efa orinasa ny tanany ilarana voalohany tamin'ny resaka fifandraisan-davitra ny IAS teto Madagasikara. Toy izany koa ny tamberina azo androany tianay ny ioatra izany. Mino izahay fa ireo tanora malagasy amin'ny alalan'ny digital dia andeha lavitra sy avo kokoa. À travers le digital, ils veulent aller plus loin, ils veulent aller plus haut. D'accord? Mamelona malagasy satra amin'ny fitoalana maheriny orinasa fifandraisan-davitra IAS. Tsy nitsaratra nivoatra ireo tolotra teto an-toerana tao anatin'ny 20 taona izay nanomboka any amin'ireo karazana réseau mifanaraka amin'ny ika farany hatrany amin'ireo tolotra internet sy ny mobile money izay mijery hatrany amin'ny fahefa-mividin'ny rehetra. Tombony ho an'ny Madagasikara indrindra ho an'ny Afrika ny marque IAS, ny Action Telecom izay mitana ny larana fahenina amin'ireo opérateurs mobiles aty Afrika. Et n'oubliez pas une chose, quand vous regardez IAS, bien sûr, Ando IAS, on va travailler ensemble pour faire la transformation digitale, Ando IAS, mais surtout aussi IAS. Vous trouvez un anagramme de GAS. Ça c'est notre coup de cœur de la success story que nous déployons sur le continent et nous en sommes tellement fiers et c'est important pour nous. Antika Diab, Nyara Manjous, on peut réussir. Madagascar can, Madagascar will, Madagascar must, tous ensemble. Ando IAS. Maresaka irasa-pirenena vetivety andrasana treto ny fanambarana ataon'ny filoha israeliana raha naiky ny fifanarahana ampitsarana ny ady amin'ny vondrona Hezbollah mandritra ny 10 andro. Israel izay tsy tokony hita fialan-tsiny intsony andavan'izay fifanarahan'izay amin'izao fotoan'izao. Mifarina treto ihany koa ny fiarahantsika amin'ity ala ity ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.